manaiky any fanjakana rehefa tena hitany hoe vonona reny ny andray any za responsabilité momba ny havanareo zany ary voninareo tsy hitaraina amin'zareo na nisy problème amin'zareo na mbola mikatona zany lalana manaiky ny fanjakana ny akanesany ny havanareo aty fa tsy mety ny tseken'ny fanjakana dia fanondranana olona atsokosoko zany hoe resaka tonga dia cibleko asako eto manokana no resahako eto tsy resaka asa amin'ny tany arabo en général fa resaka asako eto manokana nda sendrasana kely somary maromaro dia atomboka avy hatrany afaka miova tsara mihitsy ianao dia za mana courage foana ho andreo ankizy zay hoe afaka miova asa zany ka mialalana amin'ny patron dia encourageko foanareo hoe mitadiava fiainam-baovao fa mety tsy ho vita zany asa trano mandrakizay zany ratsy hoe ianao zany efa vonona amin'izay ohatra ianao hoe ianao olona efa tsy andeha hanambady na hiteraka tsony fa efa lehibe ohatra ianao tsy misy zavatra ataonao fa tsy hitady vola donc tsy ilaina le mivoaka fa aloha le asa trano foana raha efa manana patron tsara raha mbola tsy manana ianao raha ohatra hoe tsy milamina le patron anao zay ianao vao mitady patron hafa fotsiny na fa raha ohatra ianao mbola zaza mbola tanora mbola manana avenir ianao tsy voatery hoe hiasa trano foana ianao fa afaka mahita fiainam-baovao anao ohatranay ohatran'ireny ankizy ireny 20 kadama fa voaka maromaro zareo mpinamana eo amin'ny anankidimy eo ary fa isorako an'Andriamanitra tafavoaka daholo daholo zareo tamin'ny 2 mois zay tafavoaka daholo zareo tonga eo manao volo manao tarehy manao hoho tonga eo manao zavatra rehetrarehetra dia courage ny ambeko an'ireny ankizy ireny satria tsy mora le mitondra an'le visa 20 ty avelany aty fa mila ady fa ino loha tsy aritra fefa maromaro nareo dia ho atombokontsika avy hatrany le izy ho an'izay mbola tsy mahalala mihina fa be dehibe nareo mahalala ny anarako akeke na priska za tena tsy miafina mihitsy amin'ny zavatra ataoko rehetra fa tena hoe baribary ary za mihitsy no safidy hoe asehoko anareo ary tsisy miafina aminareo fiainako ny antony anaovako an'izany zavatra any dia mba himotive anareo ary lalantsika hoe misy ny fiainana etako hoe teto indrindra ho an'ny ankizy izay mbola any anatin'ny asa trano sy ho an'le olona ny Madagasikara izay tonga manaratsiratsy amin'ny Koety foana sy ny ankizy aty sy ilay manambambany aty dia izay ny antony tsy maintsy hijoroako dia priska ny anarako nakeke efa fantatrinareo hainareo hoe miasa eto monina eto ary manambady eto ary filoha fikambanana FMMK na fikambanan'ny malagasy mirahina eto Koety zay tsy nofidiana fa napetraka izy ireo isorako an'zareo isorako fikambanana hoe nahatoky ana dia mandefa entana ary koa manampy amin'ny ankizy amin'ny resaka fandefasana vola satria maro ny tsisy taratasy zay ny amin'iny ary ny zavatra farany teo dia manana vonanangana orinasa keke beauty zany hoe salon de beauté voaingana za mbola tsy ampiritaona zay eto Koety dia miasa amin'izany asa zany ary zay mahatonga anao hoe tena natsapa vao may zany mahatsapa hoe misy occasion misy fiainana eto amin'ity Koety ity ary zay no atoroka isan'andro any ankizy rehetrarehetra ok bon tsitsy aritriny fa ny zavatra tiako tenenanareo eto dia za zany falo misaotra anareo rehetrarehetra zay supporter ana aloha ary namohana ana foana hatramin'izay ary mitovy hevitra amina ny hevitra hijoroako dia tsotra be hoe mitondra image tsara ho an'izany Koety zany ho hitan'izao tontolo zao fa tsara zany ary anisany isorako amin'ny zoko be vony zay tsy haiko hoe zokonareo sa zokontsika sa zokon'olo jiaby izy fa zay fotsiny isorako satria nanao vidéo izy ary ny teny fa izany Koety zany dia tsara zay isorako anazy zay iraisako hevitra aminazy dia mikasy somary hidira kely resaka farany teo alohan'ny paseko mikasika ny zavatra andresahako tao amin'ny pageko zay nachoqué anareo hoe maninony keke miteny ohatran'izany dia tsotra kely hoe maninony zany manontany hoe anao ineto izy eto marina ve izy satria ny antony dia tsotra be maro be nefa tonga teo anisan'izany tsy adinitsika mihitsy ry
ny tantarandry diaspora reny fo ivel fikambanana tonga ty zay nampiasa ny vidéo any ankizy ety akoety mody ataovy hoe mijalonareo ataovy ohatrao mba angalana point itedavana fanampiana avy mivelana za contre an'izay idée zay satria efa nataontsika zany rehetrarehetra zany taloha hoe ndao tsika anao mampalahelo dia alefa mifitondram-panjakana fa inona ny azotsika teny ratsy ny azotsika dia opa dia latsa dia fanakanana tsy akatiako etsony zay mahatonga na hoe sary-piara raha ohatra misy olona avy any ivelany tonga eto tsy malala le eto eto dia hoe mijalonareo any ho avy zay anampy anareo mila fantatra hoe ho avy tokoa anampy anay inona le antony anampiana anazy ary normal za raha ohatra ka antany satria za manana andraikitra ao anatin'izay zavatra izay ho an'le olona tsy malala hoe iza normal izy raha antany iza moa ianao ny antany an'izany fa ho an'eky izy efa etiko ety malala tsara an'izany dia gaga izy mody tsy malala hoe inona moa ny idiranao amin'izany misy idirako le izy ary nanao live le olona dia izay inona tonga nanantany nataony fantatry ny rehetra le izy dia nanontaniako amin'ny public ihany koa mety diso efa nialako tsiny zay mety somary zay fa eritreritrako trotr'izay dia elako tsiny zay fa rahantsika nahita teo tsisy nanome proof ny question rehetrarehetra nanontaniako tsisy namaly fa ny attaque personnel amin'ny nifiko lava amin'ny fianakaviako ny nataonareo ono anampy anareo ve zany zavatra rehetrarehetra zany question mipetraka amin'ny tsirairay fa eto dia faly averiko indray misaotra anazy pub atao amin'ny page na melaza an'izany koety zany fa zay le zavatra teneniko eto isan'andro hoe tsara koety misy vola koety ary misy asa eto koety ary ho teneniko hoe inona le asa ho teneniko amin'izay resaka koety zay dia isoroko anazy zay zavatra ary mitenenantsika rekizy zay mbola eto koety na aty amin'ny tany arabo tsy vaolana re tompoko ny andeha andrangitana na andeha ampedinany olona eto ok tsy vaolana zany fa ny ataontsika dia ny mijery dia mahita hoe inona zany azo raisina inona tsy azo raisana io tsy zazay kely ka hoe andeha ampedina dia hiady ny hevitra no miady fa tsy ny olona ny hevitra mety tsy mitovy fa ny olona tsy miady donc raha ohatra tsika ka hiady hevitra za vonona fa raha ohatra hoe attaque personnel za tsy manam-potoana ary za tena hoe sary-piara raha ohatra ka hoe lainga le zavatra atao fa aloha zavatra mahitsy foana ary zavatra tena nahasosotra kely ana dia hoe naninona reny ankizy ireny tsisy ny teny hatramin'izay hoe keke ratsy loko ke ratsy saina fa rehefa misy zavatra ohatrany dia nanararoatra tsy maninona ataontsika ratsy loha isorako anareo foana ny zavatra rehetrarehetra fa zao zay zavatra atao misy proof daholo dia hitatsika eo le izy dia androso an'izay vaolana zay satria efa nandroso koa na vaolana hoe inona ny vaolana eto koety dia ahoana ny asa eto dia inona ny tokony atao raha te hiasa eto satria arakaraka ny tenenaka za tsisy asa tsony ty voamainareo manontany be diabe arakaraka ny tsy nitiavanareo anao tsy tiana keke fa raha tsy loha voamainareo tonga manontany za vonina hiasa dia zay zavatra zany ny tiako azavaina eo dia hoanao zay vonina hiasa inona ny tokony atao fa tsitsatsatsiaritra aloha iny sa sarotra be le toa dia andeha pita direct tany raha tsy mazava aloha ny ateo ka ho an'izay raha hevitra amina dia ok lasitsika andeha anova ny tantaran'izany koety zany ny olona tonga ty amin'ny koety ety be dia be za mandeha manao papie an'izandroko reny tsirairay ao anaty fivolana misy anankiray ny olona nefa tonga ty mandeha miasa ty toa dia olona vaovao avy any amin'ny tany nefa nefa mandeha 10 niny hiasa amin'ny compagnie hiasa amin'ny société daholo reo olo reo tsisy resaka asa trano eto ho azavaiko aloha le resaka asa trano hoe maninona ny tsy resaka asa trano le satria misy tsy mbola mahazo ny atao hoe asa trano dia visa 20 zay ny atao hoe asa amin'ny orinasa visa 18 satria misy karazan'le izy dia ny asa trano visa 20 le ny andehanantsika hatramin'izay taty zay ihany fantatsitsika dia iny daholo nandehanantsika za anisany dia io asa trano io le ahitantsika hoe tsy misy liberté mila miasa amin'ny patron foana dia io asa trano io le atana problème aveo dia mitsoaka le ankizy dia rehefa mitsoaka nefa tsy manara-dalàna dia tsy maintsy migadra aloha zay vao voatafotsy satria ny polisy no mikarakara ny papier dia tsy maintsy zay ny lalana na firenena ino tsika na firenena ino ka tonga eto amin'ity koety dia zay foana ny lalana rehefa ohatra tonga ty ianao ka mitsoaka tsisy papier na dia hoe visa 18 azy ianao ka tsisy papier rehefa aveo misy koa zany efa tsirairay ka tsisy papier ianao rehefa aveo dia mandalo prison foana aloha ianao dia any amin'izay ianao no karakaraina dia alefa an'zareo mivoaka dia tsy afaka miditra eto intsony raha tsy afaka 10 taona indray zany vaovaofafa iny sazinao iny dia
izay asa trano zay zany tsy izay le resahako eto androany zay zany loha le ataoko hoe visa 20 dia izay le efa visa nanatsika menakavy aty efa anjovotro amin'izao dia le ankizy ao anatin'ny visa 20 eo ohatran'le ankizy niteneniko anareo teo no miezaka hoe miala amin'izay asa trano zay rehefa vita ny contrat dia mba manao arrangement amin'ny patron hoe aleo zany mba hivoaka mangataka zany ianao aleo zany mba hivoaka hitady asa ivelany na mahita asa ivelany anzy ianao tsy tonga dia 18 mivizanao fa mijanona 20 ary tsy azo ovaina 18 eny eo io fa mila mivoaka an'izany firenena Koweït zany ianao aloha dia efa fana mihitsy le visa 20 dia miverina visa vaovao 18 raha ohatra ianao zany ka manana société na compagnie vonona anova visa 18 dia amin'izay ianao vao mivoaka fa raha tsy manana ianao fa mbola visa 20 nefa ianao indeha hivoaka dia mieritreritra hiverina 18 iza ny amerina anao 18 zay zany tsy mety zay fa ny conseil dia hoe raha ohatra ianao ka hoe te hanao asa hafa dia miala amin'le asanao amin'izao aloha ianao dia mitady asa dia rehefa mahita asa ianao dia iny compagnie iny no resahanao amoakanao mivoaka ianao mody manao vacances dia averin'zareo visa vaovao visa 18 ny mahatsara amin'ny visa 18 dia miasa ivelany ianao tsy fefefen'ny patron ntsony ianao amin'izay tianao atao fa any am-piasana ihany ianao no mila miasa dia rehefa vita ny asanao dia mody amin'ny tranonao efitranonao ianao dia matory ianao dia zay tianao atao na andia ianao na ninna dia mandeha indray ianao miasa dia mody indray ianao dia rehefa off ianao tsisy atao ianao dia zay tianao ale ary io ianao afaka manambady ianao afaka miteraka ianao amin'izay zavatra zay satria efa libre ianao zany na mbola visa 20 ianao amin'izay fotoan'izay ka libre ianao dia zay tianao atao io na visa 20 ianao nandeha voaka taty afaka manambady ianao mety tsara mihitsy afaka miteraka ianao amin'izay fotoan'izay ianao rehefa manambady dia le visa 20 ianao lasa visa 22 zany hoe lasa visa famille dia afaka miteraka tsara ianao dia afaka manana ny fiainanao zay le visa 20 dia izay visa 20 zay le mampimemena sy mampitabatabaatsika hoe be problème fa za tsy resaka amin'izay satria zay visa 20 zay ozy izy foana amin'ny life hoe efa tsisy tsony ny Koweït mihitsy nefa nametra an'izany hoe tsy misy mahazo visa 20 tsony malagasy tsy malagasy rery akory tsy tiany Koweït mena visa 20 fa nareo afrikana na ny etiopiana na ny indisty na Cameroun na Côte d'Ivoire samy tsisy mahazo daholo tsika menan-kafy satria no le zay le problème mitsoka patron zay na koa hoe le firenena tsy manaiky tahaka ny ataon'ny fanjakana normal ve fanjakana raha ohatra ka hoe tsy amelantsika moka anao visa 20 tsony satria le tsy zakatsika le asa dia mitsoka contrat tsika aveo ary raha koa tsy afaka ametsiny an'le ankizy hoe maninona reo tsy mahazaka an'le asa satria na za koa za tsy nazaka an'le izy fa za zany mahatonga anao hoe manome vahaolana hoe ora ankizy misy aneny atao hoe visa 18 ore olona misy ny atao hoe visa 18 ka rehefa tsy mety ny visa 20 maninontsika raha mieritreritra visa 18 ny visa 18 ekena fa sarotra nefa koa tsy sarotra raha ohatra ka tena mitrandraka sika satria za mahita fa olona be dia be no makaty visa 18 ka maninona moa tsika tsy afaka akaty visa 18 mba tenenao kaloha maninona moa tsika tsy afaka akaty visa 18 afaka makaty tsika visa 18 izay no mahatonga hoe niavako tonga eto tsy visa 20 fa visa 18 satria za visa anazy ary zany tsisy idiran'ny Koweït hoe Koweït andeha hamono an'zareo na hoe andeha anao zavatra tsy mety ho an'zareo fa eo anatrehako ny zandriko anatrehako ny havako dia zay ataonay rehetrarehetra eo ka noho izany tsara zany le visa 18 raha ny tena marina na kely karama tahaka ninona rio tsara io satria ianao manana fiainana libre ary manana fiainana milamina ary azo antoka ianao fa manana ho alefa Madagasikara na dia 3 millions de francs arany dia io visa 18 io no arosoko anareo io ihany ny vahaolana kanefany le visa 20 le tsy manana papier kosa mitonga mandeha mandratsy an'le asa tia Koweït dia iny no mahatonga ana amin'ny teny tsy mety re toko satria ny tsisy papier efa ezany efa misy fikambanana eto mandeha miandraikitra an'izany raha tsy misy fikambanana nareo efa misy tsipokambana ihany koa miezaka mitady solution raha sanatria misy fahafatesana amin'ny volanareo ihany no mandeha miantoka an'le olona raha misy problème isika ny ambasady ihany no mandeha mamela sepase anareo dia volanareo avy any am-posinareo ihany ny etoana amin'ny bianareo
raha misy zavatra tena tsy voavady izay ny siny fikambanana rahantsika mamaly olana zany tsy midika hoe favori be le fikambanana ary tsisy zavatra tsy vita non fa hoe irahana mama ny mpikambana miara-mamany le problème raha ohatra tena tsy voavahan'le olona tokana dia zay nefa solution aroso aroana manokana dia tsy mampaninina na mihitsy azavadika re tompoka le resaka tsy hoe rehefa mitenika ke hoe inona ny ataonao aty inona mba hazavao anay dia hoe tsy tiako a misy olona ho tonga aty anampy satria za be felonana raha tsy nitenen'izany a dia azavadika le resaka eritreritra na zany satria nareo efa raha tsy saina hatrany anatin'ny vavoninareo dia aza forcen za ho toanareo raha ratsy sainy za rehefa tonga ny ambasady fetiny FMMK natao tamin'io tsy nanasa fikambanana hafa zay fa nikonokononina irery tao le ambasady dia nataonay hoe mpikambana rery ihany reto fa avy elo any fikambanandray ihany na fikambanandray ihany fa nataonay hoe tongava daholy ary nankasitrahana ary nomena laza ary nomena lanja mihitsy ny fikambanana hafa hoe misy fikambanana zao a dia tongava daholy ary nampitarika an'izany fikambanana zany nomena certificat encouragement mampafantatra anazy tsara mihitsy hoe mahafinaritra ny asanao tsy mialina anao ny FMMK tsy mialina anao fikambanana iny ny certificat anao fa reha ohatra hoe manana problème ianareo ka te hiady amin'izany fikambanana zany na te hiady amina dia tsy aferako izany fa problème anareo ary aza mihitsy hoe ny pibako ny momba n'iny olona iny a no andeha angalanareo ny tongotra ka anaovanareo anao hoe za ohatr'izao saotran'izao commentaire nareo reny nareo libre be nareo manao hevitra fa za kosa manana ny hevitra hoe zao ny tiako atao zao ny tiako atongavana dia tsotra be mitovy ny adiko tamin'izay fotoan'izay ihany hoe raha nisy tonga teto ka mandeha mipibapiba video dia za contre foana hoe video ratsy mody alaina andeha nasoka tanany ety angalana 19 za contre foana ka za tsy nitenenanao an'izay le olona tonga te fa nanontany efa notaniako no toko valiana rehefa tsy hamalitsika tsy maninona fa ajaiko izay a tsy famalina an'izay ary raha tsy miady amin'izany izy hevitra ny ampediana fa tsy olona tsy miady amin'ny olona raha mpiady amin'olona keke reny olona mipibapiba ny anarako sy nanaratsy anareny teto efa nitononoko teto ny anarany tsisy miafina amina ny fiainany eto tanako daholy fa mbola tsy nandena ny piba hoe i madamy ihany nangery eto hatran'izao afaka ataoko izany sainy za tsy izay azonao tsy manam-potoana amin'izany satria za raha te halaza dia manana be dia be za ataoko ampalazana mirahira eo miaraka amin'ny feoko ratsy be mandindy eo na dia tsy mahay azany biblia koa ny asako ok malaza ho azy eny ihany a fa tsy izay ny important ary zany mitarika ady dia za zany tsy miantso nety izy mihitsy ndao tsika hiady fa ny atsoko dia hoe ndao irahina ampandroso an'izao koety zao miasa misy ny any Madagasikara tsy misy asa mijaly mibabababa aza dia eritreretina fotsiny efa mety ny fiainanao dia ok milamina alors zareo any non za tsy izay rehefa mahita opportunité dia isan'andro mikitikitika anao anatin'ny lohako na za zakako hoe fa maninona koa raha ty tsy mba mipetraka tokony manginana ny vavako tokony mipetraka satria zavatra rehetrarehetra ny ana efa tonga ty fa miakinana indray mbola mimemenina satria tsy zakako ny mahita le malagasy mitaraina isan'andro meoasaka iza apiko iza mimenomenina manazava miezaka za hoe tia ny zavatra azo atao tia ny zavatra azo roso ho an'izay micomprendre an'izay araba soa araba tsara ho an'izay tsy micomprendre an'izay fa te anasoketana problème anareo reny anareo tsy tompona andraikitra amin'ny ao anatin'ny toetsainareo za anareo reny toetsainareo aza ataonareo aty amina fa ny toetsaiko mazava be question napetrako dia question valiana na tsisy namaly ianareo tsisy nanana profinareo fa fijoroana vavolombelona mandaingany nataonareo ohatsaniko any resaki fa tsetsetsetsetsehatra fotsiny iny hoe zay le zava-misy eto ok zay zay zavatra izay aleo mba tsy asiana an'izany endrika fankalana ankolaka na mivatana satria matoy ny fikambanana namory antsika tamin'ny 30 juin mba hififankatiavana tsy nasiana fanavahana hoe ok tongavy mety miady samy manana lolony fa ny hevitra tsy mitovy fa ny tantsika mitovy dia hoe hitondra solution an'izao asa tiako eto zao ary ampandroso an'izao ka raha nisy tsy fitovikevitra tamin'ny momba ny zavatra anseho tsy donc c'est pas la peine mihitsy ny andeha hoe zao za satria ainareo tsara ho anareo eto akeo dia malala tsara ny zavatra teneniko eto isan'andro
ary za mpanazavanyzany viza 18 sy 20 zany mbola zangamba no nitondra voalohany anjany nanazavanyzany teto hoe zao misy ety de matoa manazava tsy ratsaina na niavako reny no tiako tonga ty fa araky nazavaiko foana hoe sarotra le izy satria vola be no mitondra no makaty satria mianto teny ianao ary sarotra le izy satria mianto teny ianao za tsy afaka ny andeha hipromesy anareo hoe vitako daholo mitondra anareo makaty raha mitady 19 aminareo de nataoko zay hoe vitako daholo fa tongava MP aminanareo fa tena tongonareo de omeko asa daholo za tsy tia miprometre zavatra tsy vitako fa mampafantatra anareo zava-misy de za mi fa manana havana namana tianareo manana fahaizana izy afaka mitady izy manatsaina izy manambola izy ataonareo frais de anareo iny de asovetiny tianareo mina fa raha manao fangatana fanjakana ianareo hoe zara ihany de akantiavako ty omeny fanjakana ny anareo rehefa mazava hoe tsisy problème asakadamy ty olo ty manaiky fanjakana firy moa tsy mitondra ny avany teto promettre zavatra tsy vitako fa mampafantatra anareo zava-misy de za mi fa manana havana namana tianareo manana fahaizana izy afaka mitady izy manatsaina izy manambola izy ataonareo frais de anareo iny de asovetiny tianareo mina fa raha manao fangatana fanjakana ianareo hoe zara ihany de akantiavako ty omeny fanjakana ny anareo rehefa mazava hoe tsisy problème asakadamy ty olo ty manaiky fanjakana firy moa tsy mitondra ny avany teto manaiky eny fanjakana rehefa tena hitany hoe vonona reny ny andray any za responsabilité momba ny avanareo zany ary voninareo tsy hitaraina aminjareo na nisy problème aminjareo na mbola mikatona zany lalana manaiky fanjakana ny akanesany avanareo aty fa tsy mety ny tsekeny fanjakana de fanondranana olona atsokosoko zany hoe ianareo mandeha mivarotra olona iasa tsy asa aminareo tsy avanareo fa varotana le olona nefa ny aty amin'ny tany araby efa hitatsika fa problème be tsy mazaka contrat indrindra amin'ny visa 20 fa za kosa eto miteny ho an'ny fanjakana manoka ianareo aza matahotra fa zany koa eto zany efa tsisy asa trano zay mandeha atsokosokontsony aty noho izany afaka mandry andrirana afaka mandry tsaranareo tsy matahotra nareo fa izany asa koa eto zany efa tsisy visa 20 mandeha atsokosokontsony aty fa le misy problème reo de le olona efa tam'izay ihany reo de rehefa aveo am'izay zareo reraka le asa de mitsoka de zay le problème am'izao de iny zany vana de efa mitondra solution koa ny mpiandraikitra ao Saodia de isorana ny ambasady ao Saodia tonga teto zareo niteny anareo ny zavatra azony zareo atao na eny tsara daholo tsika ny zany tsy antsolo le problème eto tsy any am'le hoe ahoana ny asa trano any ko eto fijaliana non tsy antsono fa efa tsisy anjany mandeha anjany aty tsony zao ny aty fa ny problème de hoandre ankizy any a Madagasikara te hiverina tsy mananazy hoandre malagasy zay mibabababa nona tsisy ale mitaraina mila asa de zay problème eto ary ny problème eto de tsy anasoketana na anaovana tenenana zavatra ratsy ho an'izany koa eto zany satria lasa sahirana le ankizy mivezivezy andeha hody rehefa ohatra ka hoe trop loatra le fanaratsiana sy le piba hoe aty mijaly lasa fefeniny any amin'ny fanjakana malagasy ty vezivezy ety lasa sarotra le fivoahana zay ny tena hoe hevitrako ho an'le manontany hoe fa maninona moa ianao no miteny amin'ny leotra zao de zay ny antony sary-piaro amin'izay zavatra izay ny tenako mahatonga na miteny karaha misy olona manampy tsy maintsy manontany foana zay hoe inona zany ny azony atao raha misy zavatra tsara rosiny zany olo zany izahay de anampy anao puba ary teny hoe misaotra anao tena misy vahaolana hoetiny rehefa mbola tsisy le vahaolana azonareo atao de misaotra anareo ihany koa tonga taty amin'izany toeran'izany raha tena tonga taty marina ianareo misaotra anareo nitsidika an'izany ary indrindra mbola isorako nanao puba sy nampahafantatra an'izao tontolo zao satria maro mpanaraka azy hoe tena tsara koa tena hoe chapeau ary tena hoe misaotra betsaka tsy voavaly raha ohatra ka ny olona malazalaza rehetrarehetra andeha ankalaza tsara ohatra zany an'izany koa eto zany de tena hoe isoran'Andriamanitra tena hoe mino fa ho intéressé amin'izay fanjakana katy zay le izy zay bye bye ok kinene ok bye bye
ka zay vaolana ary dia zay ny visa 18 ozy izy ateo a misy foana ary tsy mikatona ary mbola misy foana fa ny ataonao raha ohatra ianao ka tia azo an'izany visa 18 zany dia mitady asa amin'ny fianakavianao efa aty a dia rehefa mahita asa ianao a na ny orinasa miantoka amin'ny billet-nao a na dia zareo manome visa gratuit a dia tonga ianao afaka manao fangatahana any amin'ny fopy sy ny sisa ianao rehetrarehetra afaka mandeha ara-dalàna ianao fa rehefa mahazava amin'izareo fa visa 18 ny andehananao ary mahay manazava ianao mahay miresaka ianao a avelan'izareo foana ianao fa raha le asa trano ny andehananao ka ianao olom-bavao raha olona efa taty zany ianao ny asa trano taty a dia hanao vacances iny koa tsisy olana afaka miverina ianao fa mila amin'ny papier fa raha visa 18 indray ianao mila manao fangatahana dia miandry ny fangatan'zareo mifangatahana nataonao ho approven'zareo dia afaka makaty rehefa hainao tsara manazava minao fa tsy hanakana antsika ary zareo ao Madagasikara conseil zany na karaha ohatra ianao zany ka manana fianakaviana aty ataovy mitady asa zareo teneny zareo hitady asa fa zatao mipetrapetraka fotsiny reny conseilko anareo aty ny vola alefinareo any Madagasikara iny raha itadiavanareo asa izany resaka koko io resaka hoe fijerevana hoe inona ny important dia raha za zany amin'ny toerantsika dia hoe non au lieu dia andeha hanamboatra trano ho an'ny zandriko dia aleoko mitondra anjareo miasa dia afaka manamboatra trano an'ny tenany izy a dia afaka miavitra ho an'ny fiainana izy afaka miasa ho an'ny tenany izy a zay ny ana stratégiako fa ny stratégie ny namana hafa kosa dia hoe mikarama dia alefako vola dia miantoka amin'ny fianakaviana any a dia miady an'zareo samy tsara daholo zany ary ninninona tenenina zao tontolo zao dia zavatra trotra ny ana fantako dia hoe ny ankizy miasa amin'ny tany arabo dia tsy miasa ho an'ny tenany fa miasa ho an'ny fianakaviana ary tokony homena courage tokony homena bravo tokony atao malalaka zany a le fivezivezeny raha te hamanginy havana izy mba hanamora an'le asany a mba hanome courage anazy satria ny vola azo ato amin'izany toerana aty amin'izany toerana koa zany a dia alefa ny Madagasikara daholo ary ny sandam-bola koa eto no ambony indrindra zay 14 500 ny inkedy amin'izao na euro na dollara tsy maresy an'izany ary matombo be dia be ny olona tonga aty mandeha miasa aty avy any amin'ny firenena hafa dia mino fa tsika Madagasikara koa afaka be dia be ny tonga aty fa tokana ny antony a tsy mahatonga aty tsika aty dia tsy mahalala miray iny tsika tsy mitady zay mahasoa fa le olona mba mitady zay mahasoa indrainy atsika ka te hivoatra te mba hahita zavatra tsara ho lazaina fa miseho milay a dia stomy mahidina mba hitovy daholo ihany alohantsika mitovy samy kadama alohantsika mitovy samy tsy afaka eto non tsisy anaiky atao an'izany eto zana stomy mamidina za ezaka hiakatra foana ary elako tsy be dia be ho an'izay tsy mazaka tsy fisehovana amin'ilay ny antony publication rehetrarehetra ataoko eto amin'ny page fa hampanetretena be ny ilazako hoe zao indray ny zava-misy fa ny ampisehoana an'izany koa eto zany hoe milay ranga zany a elako tsino an'izay tohana marary fo tsy aferako iny ina moa ny tokony hamparary fo anareo raha tena hoe hijeriny zavatra tsara misy nefa ny tsy marary fo maninareo marary fo donc tsy aferako zany iny fa ny angatahako aminareo le marary loha be reny a dia bloqué eo fotsiny le page fa aloha zay ezaka ampisehoany tsara an'izany koa ety zany a rehefa tsara koa ety a mba misokatra dia mba mahazo tombony a ny sasany na dia tsirairaiky ary mahazo tombony ho anareo efa mahazo tombony a efa milamina ny asanareo izy nareo akombony vavankeke non elako tsiny fa tsy afaka manao kombona amin'ny vavako nataonareo daholo commentaire rehetrarehetra hikombona amin'ny vavako non elako tsiny za tsy afaka mikombona amin'ny vavako na mbola azoko opa sy daka avy aminareo ary a za tsy afaka mikombona amin'ny vavako raha mbola marina ary za zavatra sureko aminareo ny zavatra teneniko eto amin'ity page ity dia tsisy lainga za tsy manao zavatra hoe misy anina hono dia ho publieko aminareo raha tsy efa nanako ny profo rehetrarehetra za tiako maka zavatra hoe misy profo satria za tsy mitady 19 fa zay zavatra marina ihany ny lazay reto raha te hitady marina re dia tonga avy eto aza mihaino any ambadika any ary eto tsy ady ny tadiaviny eto na insulte nandeha ady amin'ny rahabe fa firaisan-kina ny ilaiko raha voniny ianareo ezaka anatsarany koa ety na manainareo na dia madame tadidinareo madame tamin'ny fotoana ny avy valosoa izy teo tena
contre na mihitsiny ary tena hoe tezitra tamina foana izy satria za tena hoe tsy tiako le publication le vidéo an'zareo reny le hoe mijaly ny aty fa tena sorako anazy sa ve izy nanampy anay hoe nangataka amin'ireny fitondram-panjakana ireny mba namoahana ny zanako